Ho aminareo anery havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Fananarana mafy ny fiangonana, atanjaka amin'ny finoana. Fananarana mafy ny fiangonana, atanjaka amin'ny finoana. Zany no asongadiny mofinainantsika anio ao amin'ny bokin'ny Titosy toko voalohany, ny 10 hatramin'ny 9 farany, izay vakitsika amin'ny anaran'i Jesoa manao hoe: fa maro no maditra, pitaria foana sy mpamitaka, indrindra ny avy amin'ny voafora. Tsy maintsy ho tapenam-bava ireo, izay mampivadika mpianakavy maro, fa mampianatra izay tsy mety mba hahazahoany harena maloto. Hoy ny anankiray amin'ireny izay mpaminany teo aminy: mpandainga mandrakariva ny Kretanina, biby ratsy, kamo be tenda. Marina izany vavolombelo izany, ary noho izany dia anary mafy izy mba hatanjaka amin'ny finoana. Tsy mitandrina ny anganonganon'ny jiosy sy ny didin'ny olona izay mivily miala amin'ny fahamarinana. Madio avokoa ny zavatra rehetra raha amin'ny olona madio, fa raha amin'ny olona voaloto sady tsy mino kosa dia tsy misy madio na inona na inona, fa voaloto na ny sainy na ny fieritreretany. Manaiky fa malala an'Andriamanitra izy, nefa mandaha azy amin'ny asany, dia olona vetaveta sady tsy manaraka, ary olona tsy izy, izay tsy manao asa tsara na inona na inona. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Fiangonana, fananarana ny fiangonana mba atanjaka amin'ny finoana. Fananarana mafy ny fiangonana mba atanjaka amin'ny finoana. Ary hitantsika mivantana izany eo amin'ny 7 tapany 2 manao hoe: ary noho izany dia anary mafy izy mba atanjaka amin'ny finoana. Fiangonana azo lazaina fa mbola marefo, mbola zazavao amin'ny finoana ny kristianina tao Kreta, izay nametrahan'ny apôstôly Paoly any Titosy mba handamina sy handrindra anendry loholona any amin'ny isan-tanàna. Fiangonana marefo saingy milomano ao anaty fiarahamonina tsy mivaditrovana, fiarahamonina masika, ary fiarahamonina izay mpivadika sy mpamadika. Raha ny tena marina aza, na ny jiosy izay maro tany Kreta dia ireo no pitarika amin'ireny fikomiana samihafa amin'ny fiangonana ireny. Tsy mba tena avy any ivelany loatra arak'izany ny olan'ny fiangonana tany Kreta, fa azo lazaina fa olana anatiny na olana teo amin'ny kristianina sy ireo jiosy izay maro ny vahiny tany amin'ity nosy any Kreta ity. Noho izany indrindra dia tery-am-panahy ny apôstôly Paoly nametraka any Titosy mba handamina ny fiangonana, handrindra ny fiangonana. Ary amin'ny maha epistily pastoraly azy ity dia tena dinika pastoraly mihitsy no andraikitra izay nomena ny Titosy tany. Eo anatrehan'ireo sokajon'olona izay mampivily ny finoana, ireo no misy milaza fa satria efa akaiky ny andro farany, tsy mila miasa intsony ny fiangonana, ampy amin'ny fiangonana ny mivavaka.
tena nosokajiny isamy izy ihany aza manasokajy fa ny kretanina zany hoe ireo olona mipetraka ny kretany ka mpandainga mandrakariva biby ratsy ka mibetende any amin'ny dika teny ombonana dia ahitantsika fa pikiomy ary tsy misy manao fampanantenana pokaty reto sokajin'olona ireto. Eo anatrehan'izany indrindra dia nanoratra ho an'ny Titosy ny apôstôly Paoly mba hanery na hitady amin'ny fomba rehetra ny filazany azy eto moa dia hoe anaro mafy ananatra ny kristianina mba tsy ho voasidokan'izany firehana hafahafa to manidoka izany fa mba atanjaka amin'ny finoana kosa. Ary zava-dehibe zany fitehirizana ny finoana izany ka atonga azy ireo tsy ho voarirariran'ny anganonganony jiosy na ireo izay mitarika ny olona hiala amin'ny fahamarinana. Ary ambonin'izany dia taoma kosa izy hiasa ny asa tsara. Ny epistily ho an'ny Titosy dia mamerimberina an'izany asa tsara zany mandrakariva. Ao amin'ny toko voalohany hitantsika eo amin'ny 9:12 zany. Ao amin'ny toko faharoa hitantsika eny amin'ny 9 ka hatramin'ny 10. Ao amin'ny toko fahatelo hitantsika ny 9:9, ny 9:14 dia averina sy ambety tenin'ny apôstôly ny ahatonga reto fiangonana reto mba hiasa ny asa tsara. Ambara mantsy fa vokatra mahadiodio ny finoana tena izy ny asa tsara ho an'Andriamanitra. Ravako malala ao amin'ny tompo tsy vitsy ary tsy laozan'izany ny fiangonana mandrakariva ahitana ny taranaka kretanina izay manidoka atao filazany azy eto moa dia hoe manaiky fa mahalala an'Andriamanitra izy kanefa mandahazy amin'ny asany. Hitantsika fa misy olona atao tsara, misy olona atao mahafinaritra, atao mahay mifandray amin'ny olona rehetrarehetra ao anatin'ny fiangonana kanefa indraindray ireny dia sakana amin'ny fanaovana ny asan'Andriamanitra. Ireny olo ireny dia tsy mety manao akory izy fa indraindray aza dia mitsikera sy be iaia mandrakariva ny amin'ny asa izay mandroso, ny amin'ny asa izay atao. Tena taranaka kretanina tsotro zao fotsiny. Io moa tsy hisy ifandraisany ry havana ny teny hoe kretanina sy ny hoe kretin fa nefa nytao mifanakaikikaiky ihany ny heviny fa zary manimba ny fiainam-piangonana, zary manimba ny fampandrosoana ny fiangonan'Andriamanitra. Eto ary dia taoma ny apôstôly i Titosy mba hanakombombava azy ireny, mba hampangina azy ireny fa hanandratra kosa eny hiteny ny amin'ny sitrapon'Andriamanitra sy ny amin'ny asa tsara izay miandry ny fiangonana. Dia mampahery antsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo hazoto hiasa ho an'Andriamanitra amin'ny kitsipo, amin'ny fitiavana ary amin'ny fanetreteny. Dia an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika ry havako. Tompo misaotra anao zahay fa miteny aminay indray ianao ny amin'ny fitehirizana ny finoana, ilay Andriamanitra mananatra anay mba atanjaka amin'ny finoana tsy ho voazongozona ny amin'ny firehana maro samihafa izay mandalo ka indraindray mety hanimba ny finoanay. Ankehitriny izay dia mivavaka ho an'ny kristianina rehetra, indrindra ny kristianina ao amin'ny fiangonana FJKM mba ho voaorina tsara amin'ny finoana aminao Andriamanitra ka tsy hivilina ao amin'ny ankavia na ao amin'ny ankavia. Arovy Tompo ny finoan'ny fiangonana ary arovy ny finoan'ny kristianina tsiraray avy. Ataonay izany
amin'ny anaran' jesosy kristy ilay fanantenanay. Misaotra tompo. Amen.